Iresaka fitafy kely kosa isika fotoana fianjaikana tokoa moa ny fotoana ny asaramanitra toy izao koa samy nanana ny fitafy nentiny nihatrehana ny lanonana teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha ireo voaasa tamin'izany ndeo jerentsika ato anatin'ity sary tsiankiteniteny ity ary ny sombony amin'ny fitafy ireo andriambavilanitra teny an-toerana. Ny fandarana mahery manokana ho arahinao oriana kely ny izao fampahalalam-baovao izao ny tena kosa dia mirary alina finaritra ho antsika tsirairay avy ny tokantrano any mankasitraka anareo nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany fe mametraka ny veloma mandra-pitafa ho amin'ny rampitso amin'ny iray ora tolakandro indray ny fotoanantsika ao anatin'ny vaovao amin'ny teny malagasy hatrany veloma tompoko.